Araka ny fanafantarana azy dia tamin'ny sabotsy lasa teo no nivory tao Maputo ny filoham-panjakana mivondrona eo anivon'ny SADC. Anisan'ny nodinina tao anatin'izany moa ny raharaha politika eto Madagasikara. Isan'ny vohitra tao anatin'ity fivoriana ity ary ny tokony histan'ireo kandidat telo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Manamafy ny fitakiny ny stan'ireo kandidat filoham-pirenena telo dia Andriamatoa Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana, Ratsiraka Didier tsy hirotsaka ofidiana ny SADC. Taorian'ny fionana tampo filoham-panjakana eo anivon'ity vondronyity tamin'ny Maputo ny sabotsy lasa teo dia nanamafy ny tsy fankasitrahany mety ho vokatra fifidianana andraisan'ireo kandidat ireo anjara ny SADC. Araka ny voalaza amin'ny fanambarana navoakan'ny SADC, ny antso ny hanamafisana ny trindry ara-politika sy diplomatika amin'ny tsy hanekena ny maharadalàna firotsaka ofidian'ireo kandidat telo ireo anjara amin'ny fifidianana ny vondrona raisam-pirenena. Araka ny voalaza dia mba hitsonjovana ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara no antony. Niteraka fanafitoana ho amin'ny vondrona raisam-pirenena ny fankatoavan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny filatsaka ofidiana ireo kandidat telo ireo. Tsy nilaza nevo momba ny hanemorana na tsy ny fifidianana ny vondrona raisam-pirenena. Mifantoka kokoa amin'ny filatsaka ofidiana ho an'ireo kandidat telo izay hanana fianakaviam-be raisam-pirenena olana ny ady hevitra. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy izay valin'ny fivoriana izay nitanterahan'ny SADC izay dia manana ny ambarana ihany koa ny vondrona Europeana amin'ny alalan'ny maso ivony. Miasa sy monina eto Madagasikara fitiny ny vola Ravafitsirako Tarson ny makasika izay vaovao izay. Manohana ary miray feo amin'ny fanapa-kevitra izay niraisin'ny SADC sy ny vondrona afrikanina ny amin'ny tokony tsy andraisan'ny kandidat telo dia ny Amiral Didier Ratsiraka, Ramatoa Lalao Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny vondrona Europeana araka ny nambaran'Andriamatoa Leonidas Tesapsidis. Notsimpihan'Andriamatoa Leonidas Tesapsidis fa misy ny tsy fanarahan'ny lalàna eto Madagasikara. Anisan'ny nolazaina fa tsy najaina ny voalazan'ny soro-dalana izay efa lalàna sy ny lalàna hafa mifandray amin'ny fifidianana. Nosoritan'ity diplomata ny vondrona Europeana ity ihany koa fa mbola tsy nanapaka tanteraka ny famatsiam-bola ny fifidianana ny vondrona Europeana saingy ny fifidianana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ihany no tohanany. Vous savez bien qu'il y a des problèmes actuellement et il y a plein de violations de tout ça. Et notre appui, ce n'est pas pour appuyer n'importe quelles élections et avoir une crise 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Il faut avoir des élections et nous allons continuer à appuyer des élections qui sont crédibles, qui suivent les normes internationales. Et je crois que c'était ça la demande des acteurs malgaches, d'avoir un appui qui pourrait pérenniser, qui pourrait avoir un commencement d'un retour à l'ordre constitutionnel. C'est assez clair. La question de 3 candidats, vous savez bien, les positions de la SADC, de l'Union africaine, que nous appuyons clairement la communauté internationale. Et malheureusement, les différentes clauses de la feuille de route et des différentes lois n'ont pas été respectées. Il y a plein d'acteurs malgaches qui les répètent, qui les soulignent. C'est à vous à voir si les lois malgaches et évidemment la feuille de route qui est une loi malgache depuis le mois de décembre sont respectées. Mikasika ny mety hanemorana ny adatim-pifidianana dia nilaza Andriamatoa Leonidas Tesapsidis fa miandry ny fionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny senita ny vondrona Europeana ary misy hatrany izy ny fionana eo amin'ny manampahaizana avy amin'ny firenena mikambana sy ny senita ary izy ireo no hamaritra ny datim-pifidianana. Notsim-pihana ihany koa fa mijery akaiky dia akaiky ny fivoaran'ny raharaha eto Madagasikara amin'ny vondrona Europeana. Araka ny fanazavana dia isan'ny fivoriana izay ataon'ny GIC ny 20 volana Jona avizao any Addis Abeba any Éthiopie andinihana momba ny raharaha Madagasikara. Nanamafy ihany koa ny tokony hiverena firenena ny filaminana ahafahana manatotosa fifidianana madio sy ekeny rehetra amin'ny vondrona Europeana. Lalana izay nambarany ahafahana mamerina famatsiam-bola mivantana ho an'ny gouvernemanta malagasy ary ahafahan'ny Madagasikara mahita fandrosoana manoloana amin'ny fahantrana lalina izay mahazo ny 2.9 isan-jato malagasy amin'izao fotoana izao.